raha ny momba ilay raharaha namonona ampanjaka tao farafangana dia mitaky ary ireo ray aman-dreny lehibe any amin'izay tanàna ny farafangana izay fa dia tokony akarina ty andrenivohitra zany ary ho ampidirina ao fonjabentsy fa ireo meloka tao anatin'ity raharaha ity olona polony efa voasambotra tao anatin'izany raharaha izany araka nefa nafantarantsika azy. Olona misa 12 no efa voatazona momba ny raharaha famonoana ny ampanjaka tao farafangana tata Philibert bentanàna roa délégué mpanjakana iray ary zandary no anisany tafiditra ao anatin'ity raharaha ity miditra ponjavonjy maika ao farafangana izy ireo ary mitaky ny amonjana entsiafa ireo voaroroy tamin'io raharaha io ny ray aman-dreny avy any farafangana. Voatatya efa misy folandro izay efa niamo amin'nisy nambaran-tonga pitsindrana rehetra misy etananarivo nanambarana fitoeky amin'ny fanaovana ny zavatra io dinaiky aty zany dia nanambarana saotry fitindram-panjakany fa nanao gn'asana tokoa na gendarme na nisy kefisarany nandehananay tao dia samy nagnameloka an'ireo na vita ireo asa ratsy ireo ary efa agnapoza daholo izy rehetra sisy angatanay koa dy zao raha efa avy agnapoza izy dia angatanay izy ho atao aty CFA satria mamono vonolo fahatana misy antony ka noho zany da angatanay satria ireo navita eloko reo dia olo-mpanjakana maire bentanàna amin'ny Vohilengo délégué mpanjakana ao Evato adjoint maire ao Evato ary misy olo anankiray koa namany tamin'ny nikotrika amin'io raharaha io raha misy milaza hoe fisaram-bahoaka dia lainga zany tsy nisy fisaram-bahoaka velively io fa coup d'état de palais zany hoe ola agnomba mpanjaka enday amezam-pisoromanontolo ary agnova ny toerana hoe Evato dia sy renivohitra ezam-pisorisony fa afindrana any Vohilengo renivohitry ny ezam-pisorona ka noho zany le mpanjaka anivon'igny zany maherihery fiteny ka satrateraka an'izay zavatsika san'izay zay nahatonga namonina anazy. Misy ny délégation nahitan'ireo ray aman-dreny avy any farafangana tonga eto andrenivohitra nisy ny fionana samihafa izay nataon'izy ireo tamin'ny tompony andraikitra toy ny parlementa sy ny ministera ny fitsarana.